zao fotoana zao dia sy anankiray ihany hoe mba ahoana ny fomba ahafahana manamaikimaina kokoa resaka fitohanana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ity farafara tsy mandritra zao fotoana fantatra fa betsaka mitombo betsaka mihitsy ny fivezivezena eto amin'ny renivohitra zany na manodidina zao fotoana zao zay zany no atao ny antom-pivolina eto andraisana fepetra tena fepetra nefa azo ampiarana tsy ohatran'ny zavatra ara-dalàna mesure exceptionnelle mety azo raisina fa mijanona ihany zany anatin'izay cadre dalàna zay mesure tokony raisina zay ny famorina aingan'io satria fantatsika iainantsika rehetrarehetra zany ny problema zany mahatonga ny averimpoana mandeha ny tokony andraikitra tsy misy zany ty androany zany dia traitendreo zay hoe resaka famozivozan'ny camion lehibe ny resana ihany koa zany reny lavaka itoantsika hoe tena manimbatsimbana be ny famozivezivezena nefa ohatrany tsisy manao le izy dia ny fifandraisan'izay miaraka amin'ny fantatsika toy amin'ny polisy ny tena ty anatiny dia gendarmerie aria périphérique aria tsy maintsy mifandray zany raha ohatra eto zany manapa-kevitra hoe any camion ohatr' zao ihany aloha mahazo miditra amin'ny ohatra zao dia any ivelany ihany zany izy dia efa tokony toanany gendarme fa tsy hoe efa tonga ao ambany dia izy vao toanany polisy dia lasa tsisy any ka zay no ijerevana ny any miaraka amin'ny commune moa zany no tena mitondra zany satria izy ny maky ny arrêté miaraka amin'ny ministère zay zany no ataoko hoe ny fandrindrana asa atao eto dia reo technicien mampiasa zany andavanandro zay no ataona eto anatin'ny hoe adimbaigny marakelina am'zany nefa mitondranantsika eto zany dia nilazana hoe mety rapitsorapitso zany dia ampiarina mahafahantsika ana dia zay mifantatra fa ianareo mivoserasera dia mba anaparitahana sady zany ary ny fepetra zay raisina dia fepetra tsy maintsy rahana foana io mba ahafahana afaka mampiatra azy tsy zao akory dia hitady zavatra hoe anakoritana vahoaka fa mba halamina zany zay tokony azo halamina fa hitrerentsika fa raha mba miena farafaratsy roapolo isan-jato fotsiny fitohanana eto raha ho jerevanao zany amin'ny lafiny ataontsika hoe mba ekonomia amina amin'ny resaka ekonomika dia mba etape ihany ny zavatra azo am'zany na fa sosorenina lavalava fotsiny zay zany tena antony zao dia mifiangaviana amina averimpoana mandeha dia ahafahanareo sady mamoaka zany hoe isy fepetra maro samihafa ahafahana mba manamora kokoa ny fivezivezen'ny olona dia anatin'izany koa zany ny sécurité ao anatin'izay zavatra zay